mangarahara amin'ny volam-panjakana mahatsiaro adino fitondrana ny vahoaka. Kolizia anaty rovo tsy mbola nijanona ny fanamboarana. Ororo tany Grèce sy Turquie efatra namony ainy mahery ny 20 ireo naratra. Mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aliny Zomba fa 30 ny volana Oktobra taona 2024 izao tonga soa ianao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ampanajana sy ampitiavana ihany koa ny anaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ny vaovaon'ny raharaham-pirenena fa ihany koa ny vaovaon'ny politika no entintsika hisantarana ny vaovao amin'izao alina izao dia ho tanterahina rampitso ny tatitra ataon'ny solomavambahoaka ny Madagasikara avy amin'ny antoko tim any Fianarantsoany anontrana azy ireo amin'izany moa ny vondrona panorama ao amin'ny Magro Ampasabaza no anatanterahina ny hetsika mamitana amintsika ny andindininy izay atao anatin'ity vaovao manaraka ity ary i Mirado Rabenjamina sy Mathieu Prince izay any toerana. Voafaritra ny lalam-pandrenana ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka. Fampahafantarana ny manam-pahefana no atao fa tsy fangatahana lalana. Araka ny fanambara hoe anao tatitra ny député tim député tiako Madagasikara zany nisy fivoriana ara-potoana sy tsy ara-potoana izay nitranga talohan'izao fotoana izao na dia ao anatin'ny fivoriana ary zahay dia rehefa faraparan'ny herinandro dia lasa manao tatitra izay mikasika ny fiainam-pirenena indrindrandrindra satria atao anara-maso ny gouvernement na ny exécutif ny député fa indrindrandrindra anao tatitra ary adity tsy maintsy atao izany voalazan'ny lalam-pandrenana. Ao anatin'izay mihitsy no mahatonga anay tonga eto ary efa nisy ny ekipa sasany izay tonga talohan'ny natongavanay androany maly moa zany dia fa nametraka ny taratasy teo amin'ny préfecture natao amin'ny Andriamatoa préfet mampafantatra anazy ny fahatongavanay sy ny fikasanay anao an'izay tatitra zay rapitso ary araky ny lalam-pandroena sy ny lalàna fehan'ny solombavam-bahoaka moa zany dia tsy mangataka lalana akory na hoe demande d'autorisation nataon'ny député tim ny solombavam-bahoaka fa information na fampahalalana fa anao an'ilay tatitra ny député tim ka rehefa ao anatin'izay raha manao an'ilay taratasy zay dia tsy ilainay ivany tsy nangatahanay valy ny akory ny taratasy iny satria tsy fangatahana lalana no angatahanay fa fampahafantarana fa anao an'ilay tatitra zahay ny lalàna no mametra an'izay ny lalam-pandroenana ihany koa manamafy ny lalàna fehizoro izay mifehan'ny solombavam-bahoaka. Tsy anakorotana ny mpanao tatitra ary antoka ny filaminana toerana amin'ny fefrateo eo amin'ny Magro eto Fianarantsoa. Ny député tim raha tonga eto manaraka ny lalàna lalam-pandroenana lalàna fehizoro ary izay zavatra fepetra izay mipetraka eto amin'ity région ity fa tsy anakorotana izahay tsy izay no hitondra fepetra vaovao eto fa ny lalam-pandroenana ny farany ambony indrindra manaraka an'iny ny lalàna fehizoro na ny loi organique mikasika ny solombavam-bahoaka dia ho hitantsika eo fa hatramin'izay ny député tim sy ireo mpiara-dia amina ny RMDM na ny groupe panorama dia nanaja foana izany natao hoe distanciation sanitaire zany resaka fanajana fisorohana ny aretina tsy hifindra zany dia ao anatiny daholo zany tsika rehetra nge mifampiary fa tsy hoe ny hafa asaina mitangorona dia asaina mifanjevo amin'ny tosika fameno na ny sinsisa fizarana vola reny nge tsy voaisa hoe 200 reny na 50 na firy fa amanarivo na manjatony zany hoe tsy misy manisa satria hoe fitondram-panjakana no manao anazy fa reny no anisany namindra ny aretina teto amin'ity firenena ity. Efa nanomboka tamin'ny talata teo dia efa tomefa mpitandro filaminana sahady manoloana ny Magro Ampasambaza. Fa mbola hijanona ny Fianarantsoa ihany isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity dia makasika indrindra ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka tim amin'ny vahoaka sy ny fahazon-dalana manao izany. Mamintana amintsika ny andindiny izay Bagy Sandriananjo MBS Fianarantsoa. Tonga soa eto Fianarantsoa androany ity ny délégation manokana avy amin'ireo collectif des parlementaires izay iona sy tafatafa amin'ny vahoaka ny Fianarantsoa tao indrindra faritra maro toy ny Toamasina, Mahajanga, Ambatondrazaka dia anjaran'ny Fianarantsoa indray no hitafatafa amin'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara ireo. Manana zoa fantatra ny zava-misy ny Malagasy rehetra ary tsy danja amin'izany ny vahoaka ny Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Zay no nantom-pahatongavan'izy ireo ka ny asabotsy ho avy izao ny fotoana amin'ny 2 ora tolakandro eo amin'ny tokotany malalaky ny Magro. Nalefa ny collectif des parlementaires mba hitafatafa amin'ny vahoaka ny Fianarantsoa ary ho avy eto moa zany ny député maromaro anao tatitra amin'ny vahoaka ny Fianarantsoa. Zay ny tena tongavana eto
efa atao apetraka ao amin'ny monsieur le préfet ny taratasy manamarika izay mampafantatra fa isan'izay hitsika izay zany ao amin'ny makoroa amin'ny sabotsy amin'ny manomboka amin'ny roa. Fa entsakilany dia tsy afaka miala amin'ny raharaham-pirenena ny antokotiko i Madagasikara. Anisany nanatevin-daharana ihany-tsoa an'izao dia be atao aty Fianaratsoa zao ny sekretera général ny antokotiko i Madagasikara. Manana andraikitra ary manana anjara-pigoavana amin'ny firenena ny antoko hoy ity farany ka dia tonga nanatevin-daharana ny reto délégation reto. Tonga eto zahay mpikambana eo anivon'ny bureau politika antokotiko Madagasikara manoloa ny fitetezam-paritra izay atao mahakasika ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara. Zao zany zay dia tonga amelo maso ny antoko ho an'ny mpikambana eto Fianaratsoa ka manasa antsika rehetra mpikambana na efa teo ianao fa ny somary nisitaka na zay vaovao mikasa ny hiditra ho mpikambana ao anatin'ny tiko Madagasikara indrindra moa isika mpikambana mbola mavitrika am-perinasatra amin'izao dia entanina ny fahatongavantsika rehetra amin'izao fandalovana izao eto Fianaratsoa. Ny antony faharoa manarak'izay dia misy ny solombavambahoaka eo anivon'ny antokotiko Madagasikara anao tatitra ho an'ny vahoaka eto Fianaratsoa. Efa natao zany tany Toamasina, natao tany Majunga, natao tany Ambatondrazaka farany teo ary dia tonga eto Fianaratsoa indray zahay. Ny fahatelo farany dia ny antokotiko Madagasikara dia mpikambana eo anivon'ny RMDM sy ny vondron'ny panorama. Misy ny hetsika izay ataon'ny vondron'ny panorama sy ny RMDM amin'ny asabotsy ho avy izao amin'ny roa ora tolakandro izay misy an'ireo collectif des parlementaires ireo misy loholona ary misy solombavambahoaka anao tatitra ho an'ny vahoaka ihany koa dia manotrona an'izay zahay eto anivon'ny antokotiko Madagasikara. Fa ankoatran'izay dia nisy ihany koa ny fanentanana izay nataon'ireo hery velona teto an-toerana amin'ny fandraisana ny reto délégation reto sy amin'ny fanasana ny voaka ny Fianaratsoa mba ho tonga hanatrika an'izany tatitra ataon'ny solombavambahoaka ny Madagasikara zany ny asabotsy ho avy izao eo amin'ny tokotany malalaky ny Magro. Fa manoloana an'izany indrindra dia nisy ny fitsidiana ara-pahalalam-pomba raha izay ny mahalaza azy izay nataon'ny reto délégation reto tamin'ny tompona andraikitra na solon-tena-mpanjakana teto toerana. Nisy moa ny fihetsika izay somary nampalahelo an'reto vahiny reto mahakasika an'izany fandalovana izany indrindra ka nisy ny antso na ny tsindrom-peo izay napetraka sy natao mba hanitsina n'izay tsy mety indrindra tamin'izany fihetsika somary namenatra sy nampalahelo ny seho tamin'izany fitsidiana izany. Ama préfet de région azy tokony raisiny daholo na politika na tsy politika mba ahafahany maka mesure masolo tena mpanjakana azy. Délégation forte zay avy Antananarivo tarina tamin'ny teo mba ho raisiny nampianasiny ela be teo zay mivoaka izy avy eo tsy nasiany dikany mihitsy zany zay fa tonga dia lasa izy hoe zafa irava ao izy dia lasa izy. Zay zany tiako anapitsevina an'ilay zandry satria tena zandry reny za zao administrateur civil en chef de classe exceptionnel mpiasany aty mbola tsy retraité zay no tiako tsy aivina hoe miagavanareo zandry za mba hanana comportement tsy mpiasam-bahoaka anareo raisiny olona na izy na izy satria manala baraka amin'ny fanjakanareo zay mifetsika ataonareo aza matahotra an'izany mihitsy ianareo fa raiso zay mba tiako amarinina kely anatin'ilay izy dia lasa moa izy na velanto zay taratasy va déposé aloha ny taratasy etra dia information nataona ihany mananteny izahay tokony fahendreo satria olona nianatra izy mba hijery tsara lalàna mikasika an'izay. Raha izay ny vaovao tany Fianaratsoa dia hoentiko any Ambatondrazaka indray ianao amin'ity vaovao manaraka ity satria dia miteraka resabe ankehitriny ny momba ny lalam-pirenena fa 470 izay mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka ny jery ny zava-misy marina ao amin'ny lalam-pirenena iny araka izany ny mpanao gazetinay. Eritaona izay no nanomboany asa nefa dia tsy mbola misy ny fandrarahana goudron hatramin'ny androany. Asin'Andria Malala sy Andry Rakotomalala no tany an-toerana mitatitra amintsika ny andindinina izay. Mbola mampiteny moana ny aratsy lalam-pirenena fa 470 mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka. Ny any Malalana tsara ao an-toerana dia izay namboarin'ny filoha Karavalmanana miala eo Moramanga ka hatreo Marivoay. Hatreto dia hita fa mbola tsara sy mafy tsy ahita-pahasimbana izany lalana nataon'ny filoha Karavalmanana izany tamin'ny androna filohan'ny Repoblika azy. Ny lalana namboarin'ny fitondrana teo aloha Rajaonaramapianina ihany koa izay efa vita goudron ka izay roa izay ihany ireo lalana vita goudron ao amin'ny lalam-pirenena fa 470. Manomboka eo Marivoay ka hatrany Amboasary kosa mbola zara fa vita ny asa vitan'izao fitondram-panjakana izao na dia efa eritaona mahery kely aza izay nilazany fa anomboan'ny asa fanamboarana ity ampahan-dalana ity.
vola be mitetina 5 miliara ariary ny teti-bidy anamboarana anty ampahandalana ity izay mbola toy izao ihany hatreto ny asa vita eritaona teorina kanefa embolana sisa dia ho tapitra ny fepotona tokony ahavitany ity ampahandalana ity raha tsy litsofina azo tamin'ireo mpiasa teny andalana hatrany izay tsy nanaiky nalaina sary sy feo na hafantarana fa misedra olana izy ireo amin'ny tsy fahampiny vato izay miainga ao amin'ity kariera eto Morarano ity. Tsy mbola misy hatreto ny fandrarahana goudron an'ireo fasika sy vatokely ao amin'ity ampahandalana kely vita ny fitondrana izao ity eritaona teorina. Ny mahagaga dia ity ampahandalana amboarin'ny fanjakana ity dia lalana azo mbola ampiasaina tsara ihany teo aloha saingy ireo lalan-dratsy tena mampikilay ireo mpamily no tsy natao lahara-pahamehana toy ny eo andaingo hatrany vodiala sy ny maro hafa. Arak'izany dia tsy hain'ny mpitondra fanjakana ny mijery ny lalana tena mila fanamboarana farak'izay aingana. Vao maika aza mampitombo ny olan'ireo mpamily ny fiparitahan'ireo vato eraky ny lalana tsy mbola voarakitra goudron hatramin'izao. Vita vatovato ny pneu mety vaky be da be zany zavatra mety hitrange dia ny dingana faharoa le mahazo anandaingo vodiala io zany tena atahorana indrindra amin'izao raha ohatra ka mirotsaka ny topa-varatra. Ny etaetanay dia tsotra ihany, efa natomboka ny asa dia mangataka izay mba ho faranana tanteraka le izy fa tsy ho lalaovina tarazoka izay ngamba ny azo ambara ela loatra le fanamboarana. Ny lalana zao hatreo vodiala makany andaingo zao mbola sarotsarotra fa le avy eo andaingo maka aty zany tena enjana. Marina lesy fa voapasy fa tena manimba pneu be zany dia tsy maintsy mandeha milamina kely le tômôbila satria matahotra ny vaky pneu zay. Dia manomboka avy eo Amboasary marapatonga ary Morarano gare mbola tsisy goudron vao mipasoana fotsiny dia nasiana vato kely. Ankoatr'izay dia olana goavana ary ahina pidi-doza ao amin'ny lalam-pirenena fa 420 ihany koa ny fisian'ireto lavaka be eny ampovoana arabe ireto. Tsy misy mpijery kanefa iankina ny hainy mpampiasa lalana. Eto amin'ity lalana miala ny vodiala Ambatondrazaka renivohitra ity ihany koa izao dia ahitana lavaka be miisa roa izay takaitra navelona ny rivo-doza nandalo farany tamin'ny volana janoary. 9 volana ateo aoriana tsy mbola nitondra vahaolana amin'izany ny fitondram-panjakana malagasy. Ijanana Ambatondrazaka ihany sika amin'ity vaovao manaraka ity dia tsy voatana ny filohan'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa aminy ny teny nomeny amin'ny fotoana tokony anatanterahina ireo fototra-fitrasa izay nampanantenainy ny vahoaka. Nitondra fanazavana ihany koa araka izany ny avy amin'ny mpanohitra any Ambatondrazaka manoloana indrindra izay tsy fahavitany ny fototra-fitrasa izay. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalalatrany. Mahagaga ny antony rotorotony ny filohan'ny Repoblika nidina tany Ambatondrazaka ny farany herinandro lasa teo. Ireo fototra-fitrasa izay nampanantenainy izay nolazaina fa manara-penitra mantsy dia efa ahitana olana sahady. Raha tsy laza afa-tsy ny EPP manara-penitra ao an-tampon-tanàna Ambatondrazaka dia efa misy fissure na mitresaka sahady ny rindrin'ilay fianarana ho an'ny zana-bahoaka. Nilaza ihany koa ny filoha fa efa vita ny kianja manara-penitra ao Ambatondrazaka kanefa toy izao ny zava-misy ao amin'ity kianja manara-penitra ity. Anisan'ny nampanantenainy ny filoha ihany koa ny fanamboaran-dalana
ao amin'ny aérodrome saingy toy izao ihany koa ny zava-misy tsy vita araka ny fotoana ny nampanantenaina. Ny tetezana eo manainga zipo ihany koa dia toy izany, mbola andalam-panamboarana raha toka efa dila ny feam-potoana napetraky ny filoha tokony ahavitanjany. Ireo fampanantenana nataon'ny filoha izany dia tara avokoa ny fahavitany. Sofa teo ny mpanohitra ary matanjaka nanery ny mpitondra fanjakana amita izao apahana sa izao. Mpitondra zao mazava tsara fa matoa misy manetsika kely ny RN 44, matoa misy manetsika kely le terrain, matoa misy manetsika kely le manainga zipo dia nisy antoko mpanohitra zay tamin'ny alalan'ny député Fidèle Zarapiera zay mivoy isanandro hoe président ataovy io zavatra io, ataovy ny RN 44, ataovy manainga zipo, ataovy ny terrainay. Tsy anandro na dia efa ahitany observation rehetrarehetra. Mazava arak'izany fa tahotra ny mpanohitra no antony namitana farak'izay aingana ireo foto-drafitra izay ireo ho hatrany ny fanazavana azo. Mbola any Ambatondrazaka izay atrangy dia misy fitsipika mifeny antoko timas ho nisy solombavambahoaka Fidèle Razarapiera izay voafidy tany Ambatondrazaka moa voakasika izany ireo mpividy vaventy. Raha ho ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary izay fanazavana izay entiny mpanao gazetiny MBS avy any an-toerana Niry Andrianarivony. Antoko velona miaina ny antoko tiako Madagasikara ka misy ny rafitra sy ny fitsipika tsy maintsy ajaina. Io no nambaran'ny solombavambahoaka voafidy eto Ambatondrazaka Andriamatoa Fidèle Razarapiera manoloana indrindra ny mety hisiny ny foara-piefy ho an'ny mpikambana sasany noho n'ity fifidianana olona tao amin'ny fitondram-panjakana letrezana ity. Nananotranitra moa ity solombavambahoaka ity fa toy ny manao kolikoly ireo mpividy vaventy menitsy manaja izao fitsipika sy fipetra napetraky ny antoko ny amin'ny tsy tokony andraisana anjara amin'izany fifidianana olona ka sain'ny fitondram-panjakana ho tanterahana izany. Eto dia mamerimberina foana so dia sanatria mbola misy alaim-panahy ny mpanolontsaina na ny maire timo famatoa ny taratasy ity dikan'izay zany zay ny discipline ny parti, zay ny fitsipika ny feny antoko tsy misy mahazo mandeha zany vokatry ity satria ofisialy izy amin'ilay fotoana zay. Ka raha misy mandika an'ity zany dia ny fandehanan'ilay mpifidy dia miendrika kolikoly zany ho an'ny antoko tiako Madagasikara hoe misy olona mividy ilay safidy ilay mpifidy vaventy dia zay mahatonga anazy mandeha mifidy izy fa tsy manaraka ny fitsipika apetraky ny antokony zany dia azo atao tsara mitondra andraraha eo anatrehany bianco. Tena tsy andefitra manoloana an'izay ny antoko tiako Madagasikara miaraka amin'ny bureau politika rehefa ohatra ka misy ny mimi mandeha mpandrosabato amin'ny vanim-potoana ny fifidianana izay tsy ekeny ny antoko tiako Madagasikara. Ivernay tao Antananarivo sika amin'ity vaovao manaraka ity vaovao mahakasika ny fanamboarana ao anaty rova dia nanao fanambarana androany maraina ny vovonany taranaky ny Andriamanjaka eto Imerina tao Ampasamadinika tao manamafy ny fanambarana izay nataony izy ireo hatramin'ny izay dia manohitra ny fisian'io Colisée anaty rova io. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Taratry ny raharaham-pirenena mihitsy ity Colisée ity, letrezana tsy misy fifampienoana. Efa miloko toy izao mantsy ny Colisée atao anaty rova. Ity foto-drafitrasy ity izay tsy nisy tsy nitondra fanakianana na teratany malagasy eto an-toerana na mila ravinahitra hatrany ivelany hatramin'ny UNESCO. Saingy tsy niematra mihitsy ny fanjakana. Andenga iverenantsika kely ny tantara. Raha tamin'ny fiantombohan'ny foto-drafitrasy no efa nandefa taratasy tamin'ny fanjakana ny UNESCO ny 24 ny volana Febroary lasa teo fa misy fiantraikany amin'ny mahavakoka azy ny fikitiana ny faritry ny rova. Dia izao tsy mbola nijanona amin'ny asa trano ny fitondram-panjakana hatramin'ny androany io. Vondrona anisan'ny tsy nankasitraka ity foto-drafitrasy hatramin'ny izay ny vovonana taranaky ny Andriamanjaka eto Imerina. Ny vovonana dia mitaky ny fampitiatona ny asa. Ny vovonana dia mitaky ny fandravana ny Colisée io. Faharoa, manda ary mitsipaka ankitsirano ny fikasana hitokanana ny Colisée sy ny lapany Manjakamiadana amin'ny fomba ampahabe maso na antsokosoko na fotoana inona na inona. Fahatelo, manentana ny taranaka andriana eto Imerina sy ny mpitana fomba
ary ireo rehetra mbola mandala sy manaja ny fomba amampanao manerana nosy hirahihina ka tsy anaiky izay mety ho fikasana hitokana ny kolize sy ny lampany manjakamiadana zay milaza na mitonona ho andrina manatrika izany dia mpanota fady ny tandrazana ary ambara fa very asana. Etsika maro no efa nanehoana tsy fankasitrana nyity asa ity saingy tonga amin'ny fitenin'ny tanora hoe misy miaino tanindrazana raha manana nefa Madagasikara saingy dia izay tiana olon-tokana ihany no raha mizaka eto fa hoentinay Madagasikara ty hoentina any amin'ny tanin'ny Firehareana ny 800 malagasy miady amin'ny ihany koa ny isan'andro ny fanjakana manangana Colisée. Eo amin'izay vaovao raharaham-pirenena izay hatrany dia na dia efa maro aza ny fitakiana ny mangarara momba ny fampiasam-bolam-panjakana dia tsy mbola nisy izany hatramin'izao. Nisy indrindra ary androany ny fanadihadiana izay natao ny mpanao gazetinay makasika izay fitantanam-bola ny raharaham-panjakana izay. Arao ary ity fanadihadiana nataony Germain Menjanary sy Tahiriny an'ity. Niteraka fanehoan-kevitra maro avy amin'ny olom-pirenena tao anatiny tambazotra serasera Facebook ny fivoahan'ny filoham-pirenena any Eropa. Vao avy ny zara vatsy tsinjo 5 kilao tany Ambatonbazaka tokoa mantsy ny filoha no nikopa-kelatra nivoaka ivelany Madagasikara. Tsy nandesy ny vaovao moa ny avy eo anivo ny fiadidiana ny Repoblika ary nanambara mihitsy aza ny taliany serasera fa toy ny olombelona rehetra ny filoha. Nahitsy ny olom-pirenena namaly io fanazavana io toy ny hoe tsy azoko mihitsy inona zao no mampikiropaka anareo amin'izany ny sidina neto mbola midy ay mo zahay olo madinika mifone hoy ny sasany. Tsy mahagaga ireo fanehoan-kevitra ireo satria zon'ny vahoaka malagasy no mahafantatra ny zava-misy marina amin'ny firenena atreto tokoa tsy mbola nisy mihitsy ny tatitra momba ireo fanampiana azony Madagasikara na dia efa tapitra aza ny amehana ara-pahasalamana. Tsy naheno mitatitra le hoe zao ny vola lany tsy naheno mihitsy ka nahitaka an'le mangarara ary moa madinika afaka ny anao mihinana satria tsy tonga aty amin'ny tena le izy fa zareo ambony ihany no mihinana azy. Ny resaka sosialim-bahoaka ny tena important amiko fa resaka hoe foto-drafitrasa fanamboarana zany tsy dia mahaliana azy zany zay fa le resaka hoe sosialim-bahoaka satria mivahoaka tena mijaly. Hitako hoe nahazo vola le Madagasikara satria le fanampiana mikeko fa misy nefa tsy mahatsinjo le vahoaka. Mahafantatra tsara mihitsy nahazo fanampiana Madagasikara tamin'le corona. Nefa ny fiainana amin'izao ohatra ny tena mafy be. Tsenanay zao raha amin'izay tena tsy mandeha. Tena tsisy mpanontany mihitsy amin'izao tena tsy mandeha. Ny tsikatra dia ny mpitondra afaka manao izay tiany ho tanterahina eto amin'ny firenena fa ny vahoaka malagasy sahirana mitady ny arapaka isan'andro. Tsy mahagaga raha toka niteraka resabe ifivoahany filoha any ivelany io satria tsy hoe tapitra akory ny amehana dia ho foana miaraka amin'izany ihany koa ny fahasarana ny vahoaka malagasy isan-tokantrano. Ny mangarahara raha teo tsy misy momba ny fampiasana ny volam-panjakana. Fandy ho any amin'ny faritry indray isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity dia tsy ny eto Antananarivo ihany no mijaly amin'ny resaka rano sy jiro izay fa tsy ny orinasa JIRAMA fa hatrany amin'ny faritra ihany koa. Velotaraina mantsy amin'izao ny mponina ao Mahevarano Mahajanga ao fa tsy misy mijery makasika izay famatsian-drano sy jiro izay. Lavitra indrina hoy ny fitenenana ka na ireo olom-boafidy any an-toerana azy dia tsy mahita ny maharary ny vahoaka. Samy mamonjy MBS Mahajanga no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Vakiparitra fafito amin'ny commune rurale Belbaka Mahajanga faharoa 10 km tramplakin'ny JIRAMA ny ara-pirenena faefatra no misy any Mahevarano. Mijaly mponina lalana ratsy tsy misy rano fisotro madio na dia misy vovo azy izay zara raha misy rano radio raha tsy fahavaratra. Rehefa fampirizan-kevitra ihany no hita mpanao politika ity toerana ity. Lany ny olom-boafidy dia very tanteraka izy ireo. Araka ny fantatra ihany koa teto dia misy station de pompage 3 ngeza be taty ny toerana izay mamatsy any Mahajanga ary nefa dia tsy misitraka izany na tombontsoan'izany ny borona aty. Na dia efa misy ary ny fitaranana maro samihafa nataon'izy ireo dia ohatra ny rano mandalo namosiny gisa izany fitaranana izany. Zay tsy mahazo jiro, tsy mahazo rano, nanao fangatagna zay tampoko volagndreo hoe tsisy produit io tsisy traitement rano angatainareo. Kandrefa rano baka ty gain'olo Mahajanga gainay taty amin'ny vovo amin'ny Matsabory zay salama zao na venty zao tojo zao. Zao hitanareo zao fa
70 ans zao io ka zay ataony an'izay zay zavatra mampalahelo anay ity ao mose mitondra zao député mitondra zao ao mibeloboaka ty majangade ty misy bentanagna vaovao koa ao naninay betibety mbo tokony jirevanareo zay aty ame varano andragno takatra lalagna zay aby zavatra manahiragna anay ty tsy tomobily marafa marary zay agny amy beloboaka CSB vao mandainay aviagna sasany teraka andala zany midika fa tanàna lavitra andrina le tanàna Maivarano zay iverina fanaditsy lavitra ny Majanga voalohany azy zay ataon'izy ireo ny fangatahana sy etaeta ity ho an'ny tompon'andraikitra. Fa nanao famelabelaran-kevitra teny Andravoahangy teny androany sy ny avy eo amin'ny vondrona Dinike nisy moa ny antso izay nataon'izy ireo ny vahoaka malagasy nandritra izany famelabelaran-kevitra izany. Germano Menjanary tahiry aina. Tsy mandeha araka ny tokony izy intsony ny raharam-pirenena ankehitriny na ireo olo-pirenena mba manaraka amin'ny fizotran'ny toe-draharaha politika amin'ny aino manjery sy ny gazety aza fanina tanteraka tsy mahafantatra intsony ny mety ho hafarany ny tantara na itsy ny tenin'ireo mpanao politika fa ny fomba fitantanany mpitondra mihitsy no mila ovaina. Very fanany vahoaka indrindra ireo tanora ankehitriny ka lasa baikony vola fotsiny izoto asa sy hiditra amin'ny sehatra ara-politika sy ara-panjakana dia baikony tombotsoa manokana ka mahatonga fitavozavozana sy tsy fikelezana mba ho lasa matianina amin'ny sehatra misy amin'ny lafindretra toe-karena fandrarana politika sosialy fanatanjahantena kolotsaina sy ny sisy ity nositsika ity dia fantatra fa manakarena olona sy be arena voajanary tany akibony tany ranomasina sy ny sisy dia mahazo vahana ny fahantrana ny mponina ary sempotra tsy mandroso ny firenena toa lasa mpangataka eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena mpitondra ny fiarahamonim-pirenena dia miankido tanteraka amin'ny mpamatsy vola ivelany. Taratra ny jadona amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra sy ny ekipa no mahazo tombony sy migokany mamy eto amin'ny firenentsika. Ny fampidirana ny famarinana amin'ny firenena marefo toy ny Madagasikara ankehitriny dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fifandanjana eo amin'ny fari-piainan'ny mponina ka mampihisatra na misakana mihitsy ny fandrosoana fanodikodinana are-pirenena sy ny fahamarinana ara-bola ary ny fitantanana tsy mahomby. Ny famarinana no fototry ny fitantanana tsara ny raha-politika sy ny toe-karena ary ny sosialy. Ny fitantanana mirindra no antoko ny fampandrosoana. Ny miteny marina tsy midiko ny fankahalana fa adidy tsy maintsy raisina atsina ny lalana diso. Nilaza moa teo anivon'ity vovonana ity fa hipetraka ompanyelanelana eo amin'ny mpanohitra sy ny mpitondra ny fanjakana. Midika ve izany fa tsy mahavitan'ny asan'ny CFM ka mitady isolotoerana azy ireo ity vovonana ity. Fa nanatanteraka tafahoan'ny mpanao gazety anko androany filohan'ny mpanolotsaina kominaly Antananarivo renivohitra avy amin'ny vondrona IRK nisy mantsy ny taratasy fitoriana azy eny anivon'ny fisarana. Germano Menjanary sy tahiry ainatrany. Tsy takona afenina intsony ny tsy fifanarahana eo amin'ny sampanoana ny fitondrana ankehitriny. Tongatreny anivon'ny fitsarana amin'izao ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny mpanolotsaina ny kominaly avy amin'ny vondrona IRK sy ny ben'ny tanàna ny komina Antananarivo renivohitra. Nandray taratasy fitoriana azy eny anivon'ny tribunal administratif na ny TAF ny filohan'ny mpanolotsaina IRK androany. Le asanay amin'ny mampanolotsaina ny tanàna mihitsy zany no lasa remis en question amin'izao fotoana izao satria ny tiany olona io zany izahay dia ho tsangan'olona. Rehefa misy fanapa-kevitra tolo-kevitra rosy ny mpanatanteraka dia anangatanana, tsy andinika, tsy hijerina mahasoana tsy mahasoa vahoaka fa dia anangatanana ohatry ny hoe mpanolotsaina robot. Zay zany ny tiany fa tokony hanaratreni-drano ny fanapa-kevitra raisin'ny ben'ny tanàna. 5 sy 7 alina ny olona ny fidy anay. Président mpokotany anankiray ve ao amin'ny boriboritany faharoa no andeha hitoriaka hitako hoe esory eo amin'ny toerany olona io. Raha ny hita ao anatin'ny taratasy fitoriana io dia sefokotany iray avy ao amin'ny boriboritany faharoa no nametraka ny fitoriana. Fantany ao hatramina numéro ana convocation
hatramina daty nandehanana lahadinika anankiray teo anivon'ny conseil municipal hatraminy hoe tamin'ity andro ity dia tia ny lahadinika nandeha tao ka ianao dia tsy nifidy an'ity lahadinika ity dia mahagaga anazy zany ahoana no ahafantaran'ny olona io an'izany pitsopitsony amin'ny raha anatinay ao anatin'ny filan-kevitra municipaly zany tsy vao tamin'ny fivoriana farany teo no nahitana tsy fidovian-kevitra teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena io se fokotany io tokoa ve no nanan-kevitra ametraka io fitoriana io sa misy ambadika manosika azy fa malona indrindra ny kere izay mianjady amin'ny mponina any atsimon'ny Madagasikara any amin'izao fotoana izao dia manao antsoavo amin'ny firenena frantsay nisy olomavambahoaka ao La Réunion mba hitondra fanampiana ho an'ny Madagasikara fa nadiadina eo amin'ny rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, je voudrais vous parler d'un immense drame qui se joue aujourd'hui sur une grande île qui est l'île de Madagascar. La sécheresse chronique dans le sud de la grande île a été cette année particulièrement... Nahavariny ity vaovao navoaka ny France Info ny 17 ny volana Oktobra teo ity. Solomavambahoaka avy ao La Réunion indray mantsy no miantso vonjy amin'ny firenena frantsay ny tokony hijerena ireo tratrin'ny kere any atsimo. Te resaka aminareo ny zava-misy mampalahelo ao Madagasikara hoy izy raha nandray fitenenana tao amin'ny anteny meram-pirenena. Mahery ny iray tapitrisy hoy izy hatrano tratrin'ny kere ao atsimon'ny Madagasikara ao amin'izao efa mambolana maro zay ary zaza no tena lasibatra. Olona efa tsy latsaky ny folo no efa namony ainy. Mila mandray andraikitra isika manampy an'i Madagasikara hoy izy nanamafy. Dia nisy olomavambahoaka vahiny ity no manao antsoavo amin'ny zava-misy eto amintsika. Fa aiza izany ny fitondram-panjakana eto Madagasikara e? Nahoana ny firenen-kafa indray no mikoropaka amin'ny toe zava-misy eto amintsika? Aiza ireo tompona andraikitra e? Miainga hatramin'ny ben'ny tanàna sy olomavambahoaka sy ireo gouvernoura vao nitendreny ireo. Nahoana ny solomavambahoaka any ivelany no miantso vonjy ho antsika? Fa tsy mbola nivay ihany koa hatramin'izao ny olan'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara amanetsin'izy ireo no mbola tsy niverina tamin'ny asany na dia efa niala tamin'ny fiboana aza isika. Nanao tatitra makasika izay indrindra teny Andavamamba teny ny avy eo anivo ny sendika ny mpiasa tsy miankina fanadiadina eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Manora Andriamalala Trany. Orinasa tsy miankina maro no nampiato sy nandroaka mpiasa tao anatin'ireny fotoanany fiboana ireny. Nitakiny amahana ny olana mikasika ireo mpiasa ireo sendikany mpiasa eto Madagasikara. Fampitrosana vola avy amin'ny KNAPS ny naroso ny fanjakana tamin'izay. Ary natao makotrokotroka mihitsy ny fampahafantarana azy. Roe tsy ny mpiasa voalaza fa isitraka io fampitrosana io tamin'ny fotoana nampahafantarana azy. Saingy tsy nisy afa-tsy 3 sy 1 hetsy kosa ny voarakitra taratasy. Ilaza indray nefa ny KNAPS fa 4 alina amin'ireo dia tsy mbola mahafeno ny taratasy ka tsy afaka isitraka io fampitrosana io. Tsy nisy afa-tsy nantsasa manila mpiasa koa araka izany no nahazo io fampitrosana io. Tsy tratra ny tanjona hoy ny sendikany mpiasa. Tsy ilay mpiasa tena mila ilay fanampiana no nahazo an'ilay izy dia zay nilazaina hoe tsy tratra ny tanjona fa lasa natao famonoana fotsiny ny tolona ataon'ny randrana sendikaly reny zavatra reny ka tokony andrefepetra amin'izao fotoana izao zany ny fanjakana na le vola netretina saika atao fampitrosana zany tsy lany tokony hijerevana nrety mpiasa izay tena mpikambana ao amin'ny KNAPS. Na dia efa tapitra aza ny fiboana sy ny amin'ny ara-pahasalamana mbola maro ireo mpiasa tsy niverina ny asa. 2 sy 4 alina ny mpiasa tsy mbola tafaverina amin'ny orinasa fakaba. Raha mahery ny iray hetsy kosa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina manerana ny nosy. Izay ny vaovaony maresaka avy eto an-terana fa ivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika manomboka eto dia nitrangana orohorontany ny maraina teo tao Grèce sy Turquie anjatony ny naratra akoatra ireo fahavoazana hafanaterany. Raha vorazafy mahenina sy Manora Andriamalala. Fito faingo ohatra eo amin'ny marjifin'ny Richter nitanjaka ilay orohorontany nahazo an'i Grèce sy Turquie androany maraina tany amin'ny ilany andrefana Izmir ao Turquie akaiky ny faritr-ranomasina Ege 12 kilometatra no Samos any Grèce no nisy ny heviny nahatratra 10 kilometatra miala any ambanin'ny tany kosa raha vina vinaindreo manam-pahaizana. Vokany trano lehibe 20 mahery no nianjera atao Izmir atao Turquie farafakely no la 20 ny naratra. Betsaka tamin'ireo nipetraka atao no mbola karohina amin'izao fotoan'izao ny ministra ny fahasalamana turk atao amin'ny pejy Twitterany. Tatra ny atoandro teo ireo ahina tombo isy izany no hiatrany ny ministra.
ny tany Grèce kosa niteraka mini tsunami tao amin'ny nosy Samos ao amin'ny faritra ranomasina Égée ilay horohorontany ninjera ihany koa ireo trano lehibe sasantsasany tany atoerana miakatra andrano amin'ny serana Tsambo Samos amin'izao fotoan'izao. Eo amin'izay vavony maresaka iraisam-pirenena izay atrany fa any Inde kosa dia ho tateriny Ravo Razafy-Mahena sy Manorandre Malala amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika ny vokatry ny Covid-19 any an-toerana. Firenena faharoa vomafy ny Covid-19 manerana izao tontolo izao i Inde. 8,904 ny tranga vaovao voatily androany. Hatramin'ny sinivalana retina natratra 4.7 tapitrisa ireo efa nitondra ny Covid-19 raha nitatry ny ministry ny fahasalamana ny toerana. Mitana larina voalohany kosa i États-Unis izay nahitana mararatra amin'ny 7 tapitrisa raha 7 alina ny tranga vaovao farany tao anatiny 420 ora. Raha mbola miady amin'ny fiparitahan'ny valana retina izay tsy mitsaha-mitombo isan'andro ny firenena matanjaka manerana izao tontolo izao. Misy ireo niverina nipoka toy ny any Frantsa raha ny amafy ny fepetra ho an'ireo firenena ireo miamalefaka ny fampiarana izany eto Afrika izay saika miverina amin'ny laoniny avokoa ny fiainan'ny vahoaka. Zavatra maro no andikany sehatra iraisam-pirenena izany na vitsy ny fitiliana tao na ihany koa tsy misy ny vola entina manampy ny vahoaka hiatrehana izany aretina izany toy ny fanomezana fanampiana ka voatery manohy asa fivelomany ny ankamaroan'ny olona na misy aza ny aretina. Dia iny vaovaon'ny Covid-19 avy any Inde iny ihany koa no entina mamarana tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka ny ekipa rehetra ny arananomana ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao any an-tokantrano ihany koa ny jery sy nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampiso indray amin'ny fitora sasany eto amin'ny MBS hatrany. Mandrapitafa vetivety ary.